faly miarabantsika rehetra indray tompoko lasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ity fandarana dinika ity saorany ianao tsy misaraka amin'ny fahitalavitra sy ny onjapeo MBS sasainam-panajana ianao anaraka hatramin'ny farany adievitra izay atao anatin'ity fandarana ity vahintsika eto androany ry zareo avy any amin'ny faritany vahintsika voalohany amin'izany Andriamatoa Joël Patrick Flouani RMDM faritany ny Thomasina miarabanao tonga soa eto amin'ny plateau ny MBS. Miarabanao Germain miaraba tsika rehetra ihany koa manaraka an'izao fandarana dinika zao ary dia manasa anareo araka nataon'ny Germain zay anaraka hatramin'ny farany zao dinika zao. Izay ny vahintsika voalohany fa ny vahintsika faharoa dia Andriamatoa Bezoky Krismana Florida izay fantatry ny maro amin'ny antsoina hoe Ravalomanana Eli izy moa dia filoha lefitry ny Distim ny Vavatenina miarabanao tonga soa eto amin'ny plateau ny MBS. Miarabanao namana Germaina ary miaraba koa tsika jiaby mpanaraka ny fandarana dinika indrindra eto amin'ny mpanaraka ny onjam-peony tia télévision MBS ary miaraba nivoaka malagasy sy vakivolo ary rabeky zany koa nivoaka ny Vavategny sy ny Analinjirofo arabaigna tompolahy makasitraka tompoko vavy. Eny ary mazava hoazy fa iompana ao anatin'ny raharam-pirenena sy ny zava-misy any amin'ny faritra misy anareo tsirairay avy ny adievitra izay rahantsika eto ny zavatra tiako irosona voalohany angamba dia makasika ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny raha tsahivitsika dia efa tany anatin'ny fampelezan-kevitra ny filohan'ny repoblika no nilaza ny makasika ny resaka tetikasa miamia dradradraina mafy fa efa vita ny visite na ihany koa ny étude amin'ny fanatanterahana an'io tetikasa miamio ao Thomasina ny 5 ny volana novambra 2024 no tonga tany Thomasina ny filohan'ny repoblika nanao an'izay tetikasa izay niarantsika neta fa nisy karazana démonstration naseho tamin'izany fotoana izany manahoana marina ny fizotrin'ny tetikasa amin'izao satria tafaradalana tamin'ny ihany koa ny fanamboarana ny lalana boulevard Ratsimilao raha manodidina izay tanàna ny Thomasina izay inona marina tena zava-misy amin'izao mandeha tokoa ve ny asa. Zava-misy dia toy izao nanao an'le lalana boulevard Ratsimilao dia nataony Ramblé napetraka ny hoe seka hoe ho atao mihitsy ny lalana rehefa nandehandeha nitaomana Ramblé tena tsy misy fiatoana mihitsy ireo camion nitatitra an'izay Ramblé zay nefa dia ny rahantsika nahita fa tamin'ny cyclone nandalo teo dia fafany cyclone reny zavatra reny ary dia sambako tamin'ity taona ity nahita fa moron-dranomasina Thomasina dia lasa moron-dranomasina menamena fa tsy mangamanga salana atao satria nikoandrika daholo ireny Ramblé tany mena natao tamin'ireny lazaina fa ataony Miami mbola mifefy ao araka ny nanaovan'ny zareo azy moa fa amin'izao fotoana zao dia zara raha mandeha zany tetikasa zany. Zany hoe hatramin'izao ve zany mbola misy mpiasa manatanteraka ny asa io sa manahoana ny fizotra zay sa hoe mijanona aloha zany ny fanatanterahana ilay asa zany amin'izao fotoana zao? Na digue de protection ray na ray centimetre tsy natao ahoana moa ny eritreretantsika hoe ho possible ny fanaovana ny boulevard Ratsimilao raha tsy misy digue de protection ny ao sa mieritreritra ny fitoram-panjakana ankehitriny fa de atao sahala nanaovana ny route digue n'Antananarivo de rehefa vita le route digue zay vao ho arovana tsikelikely tsy mitovy anefa an'io satria rano mandalo amin'ny route digue ranony kopa rehefa tena tondraka ny rano vao mikoka izy ary mbola azo fefena zany fa ny ranomasina rahantsika mahafantatra ny heriny dia zay ny lazana fa atao le izy lasa ho anay zany de lasa fomandanimbola mpanjakana sy anaovana kajikajy madinika ndesina ampanofisana vahoaka foana zavatra ataon'izao fitoram-panjakana zao. Fantaniko faraparany angamba manodidina zay aloha ny vadiako amin'ilay resaka gymnase ao Thomasina satria io koa mbola isan'ny resabe de ny hoe aminareo ve azo eritreretina hoe niavitany zany ao anatina fotoana foy io tetikasa Miami zay eritreretin'ny filoham-pirenena fa ovitaina ao anatin'ny fotoana foy io. Raha ny fepitona nomeny moa zany amin'ny ankapobeny dia hoe vitainao anatin'ny fotoana foy de foy zay moa filazana nefa nefa elaela ihany nanomboka mbola tsisy goudron iray rarakao fa mbola tany mena zay zavatra ataony ao Miami mbola lay plan napetraka ataony no hitan'ny olona ao fa ny asa zany zara raha mandeha de amin'izao moa araka ny teninao teo hoe hitarina makany amin'le hoe fanaovana ny
gymnase mazaka olona 4000 zay tsoroko eto fa maro ny mponiny Tomasina no tsy mankasitraka zany anisan'izany iza tsy maha président ny RMDM no anakanako an'izay aleo atao mazava ny resaka mahitsy be ngam ty fantaniko io Andriamato Joël Patrick mahakasika an'izay zavatra zay ihany hoe isan'ny azahoana fanakanana be dia be avy amin'ny olo-pirenena indrindra fa ny mpanoana ny fitondrana ho anareo RMDM Tomasina eo ihany koa nisy olombavambahoaka Roland Ratsiraka zay voafito tao amin'ny districtny Tomasina ny hoe ianareo tsy tia fampandrosoana ho an'ny Tomasina mihitsy inona zany mba faneo kevitrareo manoloana zay zavatra zay hoe inona ihany koa zany tena iarovanareo mafia an'io gymnase izay ho amboarina ho Tomasina io mahitsy be ihany koa nyvaliteny ataoko anao Germain izay tsy mandrara ny fampandrosoana tsy manakana fampandrosoana zay sanatriaviny zany satria samy mieritreritra ary apetrako eto fa resaka fireneny ty fa tsy resaka olona ary rehefa resaka firenena atao dia tsy misy zavatra lazaina fa hoe an'nytombotsoandrakotona arabe ny antony anakananay an'io de tsotra be satria raha samy mijerytsika manadiady dia tamin'ny 1937 no nahavitanyio stade io de nylazaiko teo ihany fa efa be debe ny olona nampiasan'io be debe ny zavatra nazahoana laza miankina ny ala avy tamy teo be debe ny mpanao atleta ny Tamatavy zay nivolovolaina tao champion de Madagascar ary efa niaro ny voninahitry Madagascar tany Afrika sy tany toeran-kafa be debe ny mpanao fanatanjahantena indrindra fa ny baolina kitra tao anisan'izany ny MMM stade forceur ny Écoré du Farm etsetsetsetra zay efa nitondra ny laza ny Tomasina ary nitondra ny laza ny Madagascar tany Afrika manatantara zany ary ho anay dia anisana patrimoine ny stade municipal ao Tomasina ary zay municipal zay de milaza hoe any vahoaka ny Tomasina tsy ankanavaka io zay afaka misitraka an'io ny rehetra nefa ny raha avadika an'ilay arena sport zay gymnase eritreretina atao am'izao de ninona zavatra atao hoe de andoavam-bola ary ny zavatra mahatsikaiky anao ambadika an'io gymnase ny teneniny indraindray ny indesina ndresen-dahatra olona fa ilay complexe commercial atao eo anatiny zay lazainy zareo moa zany fa ndesina nomezanendrika ny Tomasina sy anatsarana an'le miamina anaovana azy de resaka mandeha fotsiny fa tsy jerena le tombotsoany vaoaka ny Tomasina sy ny mpampiasan'io zay no anoeranay an'io tsy noho za RMDM mpanohitra tsy noho izay mpanohitra no anakanana an'io fa no izahay zanaky Tomasina poniny Tomasina ary tena miteny aminao Germain fa misy olona tsy teratany ao Tomasina fa mipetraka ao Tomasina le poniny Tomasina aminy zany saro-piaro amin'io toeran'io fa tsy samy teny de manahirana ary tsy manana sehatra itenenana moa zany ny olona tena manohitra an'io fa ny olona lasaina manindraindra n'ilay projet nomena vola mandeha miresaka eny amin'ny enao manjery rehetra de lasa le olona mankasitraka zany no eny foana fa ny olona tsy mankasitraka an'io be debe ary efa manomboka mietsika tsikelikely ary efa manomboka maheno zay fa ho tsinitsiniavina lay fanapahan-kevitra nataon'ny conseil municipal de ho hita eo satria anomboka ilaza zany fitondram-panjakana fa tsy ilaina ny hevitry ny vahoaka nefa ny adininy fa ny vahoaka na tonga azy teo ny zavatra anakiray ihany koa manampy an'izay Germain dia ilay filazana fa tsy manambola mpanohitra tsy mahay ninina mpanohitra de nefa misakana fampandrosoana sakana fampandrosoana tsy marina zany tsy misy olona misaka manao an'le miamizy zareo zay nga misakana an'izany nataony le izy nanao an'le boulevard zareo mandeha le izy fa hitatsika fa amin'ny mahagasy anazy de miteny mihitsy zao hoe vignitra Zagnahary de nandifasan'ny cyclone nagnaparitaka raha natao takeo de mena ranomasina fa ny tegna zavatra anakiray dia ny zavatra fonosiny reny projet reny ary efa tsy androany any teny an'ity Germain fa mahay mampanofy zao fitondram-panjakana zao de nampanofisiny foana ny vahoaka malagasy isan'andro ary ny zava-misy any am'izao fotoana zao teniko aman'olona koa
am'izao fotoana zao de efa io fitondram-panjakana io manomboka manofy satria zay tenenina ho tanterana tsy tanteraka atomboka de ajanona atomboka de ajanona tadidiko tsara ny reportage nataonareo tany Tomasina tamin'ny taona lasa le nandeha nijery an'ilay point kilométrique zéro nanaovana le pause pierre ny lalana voie rapide hatramin'izao mbola tsy nisy zavatra nataony mikasika an'le izy ny vaty fehizorany natao fa raha navoaka anareo sy anareo nde reportage tamin'ireny mbola tsy misy lalana voie rapide zany ao Tomasina de ohatran'izany foana natao fitondram-panjakana ary malahelo zay oziara ohatra ka hoe am'izao situation zao mbola ampanofisinao ny vahoaka malagasy amy zavatra tsy tokony anaovana azy za tsy mandany l'infrastructure fa miteny aho hoe tsy laharam-pahamehana kosa ny zavatra be de be lazaina am'izao fa jereo fahoriany vahoaka malagasy zay tsy mihinan-kanina tsy manan-drano maty mosary ny findramonina ireo aloha mivonjeo sosialim-bahoaka aloha jerena ry fitondrana fa aza varina manindraindra tena am'le hoe mitondra fampandrosoana zay fampandrosoana indraindray mifono fitiavatena sy fangalanareo an'izay zavatra tianareo amy tanàna rehetra anaovanareo lazainareo fa anaovana fampandrosoana Majunga tena gymnase Majunga mefa nisy zavatra natao ve izy tao mba ila ampitoviko an'le satria gymnase ny resahany eto zay ngamba no avaliko anao am'izay eny irosoko ihany zay alohan'ny ivadiako amin'ny namana avy ato vavateny ato ny makasika an'ilay resaka lalam-pirenena faharoa nambarany fitondram-panjakana fa namboariny izy io ianao zao avy any Tomasina nandeha niakatra ty Antananarivo manahoana marina ny lalana any mampalahelo le izy namboarina tokoa nisy fanamboarana teo ary de mba velovelombolo ny tena mpandeha amin'iny lalana iny fa niverimberina vita tao anatin'ny adiny 8 adiny 7 teo le lalana fa am'izao izy efa mihoatra an'izany efa adiny 10 adiny 12 mavita an'le lalana ny anton'izay dia namboarina le izy namoambola le izy nefa lalana namboarina tsy nanaraka ny fenitra tokony takina aminy be de be ireo mampiasa lalana indrindra fa ireo mampiasa camion raha nadiditsika de efa nisy fotoana nylazany hoe misy point noir be de be amin'ny RN2 zay miteraka accident ka nirahana hoe tokony hoe nijerena namboarina ny opérateur camionnaire rehetra teto Madagasikara de efa nilatsaka teny an-dalana jery satria ireo foana moa ny voatondro avy am'ireo ny misy fisiny accident reo manapotika lalana nefa mandraky teny androany tsy nisy ny fanalebiazana an'le lalana na enitsika tany amin'ny fampelezakevitra anao an'le autoroute Tamatavy Tananarivo nangina tanteraky iny tanatin'ny taona roa taona zay vo roa andro telotelo andro ta teny lazaina andrefa ho alefa lay autoroute mahagaga le izy fa maninona ny manao an'izany fa iverina amin'ny RN2 ny RN2 Germain dia nisy ny fanamboarana saingy am'izao fotoana zao dia maro miara-mahita miara-matsapa fa potoka ndray izy ao satria tsy araky ny tokony izy ny fanamboarana azy nandanina vola fotsiny dia tsy fantako zay ahoana moa ny fomba natao fa za tsy niara-nitantana tam'zareo de napetraka hoe nandanina vola fa tsy nanaraka ny fenitra nefa tadiditsika fa eto Itorabato any président Ravalomanana raha ohatra ka zay fony izy teo amin'ny fitondrana za tsy tima mahafantatra zany nareo mahasamidina ny toerana amin'ny fanaovan-dalana ny filoha Ravalomanana manao carottage ny lalana fa rehefa tsy mety aminy de miteny izy hoe tsy mety am'le fenitra tadiavy ravao io avereno atao zany ny olona rehefa anao zavatra ke eto a zany nyteny amin'ny teny mikasika ny RN2 tsy misy zavabanina ary matahotra fa rehefa kelikely eo dia mety ho sahirana fandehanana amin'iny lalana iny manginy fotsiny ny insécurité ny an-dalana mitaraina sy minainaina daholo re taxi brosy na ny camion fa misy noainy amin'ny lalan-dratsy de misy manafika mangalatra ny enta amin'ny mpandeha eny ary iroso am'izay bebe kokoa ngambitsika ao anatin'izay adihevitra izay ivadika amin'ny namana avy ato vavatenina ato angamba makasika an'izay resaka lalan'izay satria vavatenina isan'ny manana vokatra be de be indrindra fa eo amin'ny resaka vokatra fanondrana toy ny hoe jirofo kafe vanille manahoana ny lalana miazo any vavatenina zay sotra betsaka namana Germain nametraka zay fagnontaniana zay raha mikasika lalana vavatena tsy vitrany maro fa avinao bolanay zay efa mampiteny ny mona tsy zoitra zany fa raha lalana vavatenana route nationale roa amby roapolo izy io afatsika afaka jusqu'Anjambe
fa zay zany le liovende nazy tegna fampitenimo anaraka nyteniky teo natao hoe ifandingana ara natao hoe salaminao bolagna aminay any koa zany hoe natao vody akondro fangalanjanagny natao fampitenena fangalagna vato raha vao misy fampelezan-kevitra atao raha ny lalana teneniko ratsy tsy misy fagnamboarana nandritra ny fitondragna tamin'ny tezamita jusqu'à amizao zao efa mananara milaza ratsy fa raha mitena aminao namina Germaine mba mangataka anareo mba mandalo iantsika afaka Anjambe zany efa minibus ma efa tsy matonga vavategna Anjambe efa camion zany matonga any ary vavategna sika afaka efa ngambana ino mbola agnato efa tsy tonga an'izany tomobile minibus fa saika tobile regny tsy matahodaly regny fogna zany no mandalo agny misy ny fagnamboarana kely nataon'ny fitondram-panjakana angambany 1 kilomètre angambany zay natao vita de tsy fantako zay hoe fanombohany defa ny janona avantsika afaka teo fony fanombohana nolazaina hoe amboarika agnatin'ny 100 andro zay baka fiteny fitondram-panjakana io raha va miteny hoe 100 andro tsy maintsy vitaiky io misy koa peka 17 avavateny Anjambe 5 mètres virgule 1 mètre demi le namboarana aminanjy 5 mètres lavany 1 mètre demi zany le kely le mboarana le trasinoir fa mipetraka te de hoe mbalazaina amin'ny vahoaka hoe efa miasa zay efa manano ray andro sy tapany namina Germain efa niverina le an'izay tany aminareo tany aminay io de ona fantanina manitikitika any maro zao hoe mety mba ohatrinina zany frais am'izany lalana zany zany am'izao raha frais avy aminay atamatavy vavatenina 10,000 sy réal mandeha atamatavy vavatenina adiny efatra farafabe indrindra ary tamatavy Anjahambeo zay 2 alina de vavategnana Anjahambeo 10,000 lefa 17 kilomètres ratsy lalana tsy misy ny mpiasa tomobile fiara tsy matahodalina foana zay miasa koa eto zany namina Germain mba ilazaiko fa hoe miteny tompony andraikitra hoe 100 andro abeko amin'ny famboaran-dalany antsika afaka Anjahambeo io aiza atsika amizao ny teny koa zany ny ekipa ny fitondrana io Andriamatoa gouvernora zay tany longalonga tagny Tanjambe tagny ny amamy tsy miverina Anjambe za raha tsy taponiky lalaka vanjambe jusqu'à atsika afaka aiza atsika miteny amizao hoe natao fandingana fa zany le vahoaka na nalanjirofo nefa tadidia raha tsy vita ny lalana ino amina Germain mampitombo le fahasaragna bahoaka tsy misy mpividy vokatra ho anandeha aminay tsy misy ampitatitra mentreka le raha mivoaka le madiniky zay indrindra zao saika anotaniko teo zany manodidina zay hoe mba manahoana zany le vidim-piainan'le vahoaka zany am'izay hoe ny vidin-javatra kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro ny vidim-bary ny savony sy ny menaka manahoana ihany koa ny fiainan'mpona satria araka ny efa lazaiko teo hoe ny tanàna ny Vavatenina de isan'ny manana resaka vokatra fanondrana toy ny jirofo ny kafe ny vanille manahoana ihany koa zay fiariny zay zany am'izao fotoana zao hoe raha ny vidim-bokatra sy ny visortam-piaina aloha dia sahira ny voaka ny Vavatenina iatsimo malaza ataoko ohatra amin'ny kirefa ny anay de malaza fahasahiranana ino satria ny vidim-bary efa mananginangy amina rehetsy ariary manangabany ny gony araiky ny vidina PPN makitra tsy toy izany koa ary eto moa zany lazaiko fa vidim-bokatra eto nama Germain atsika ary nampagnatihany foloan'ny republika io tamin'ny fampelezan-kevitra hoe samy niarana ino atsika fa hoe ataoko laza misy hoe faninana tamin'izay hoe ataoko mitelo avoe ny vidin'ny lavanio raha nany eo zaho fa misy candidat ozy niteny tamin'izay namelimedy candidat marakaraha Valmanana hoe ampitovina vidin'ny lavanio ny vidin'ny tomaty qu'est-ce que tomaty raiky eto gaga zany nama Germain qu'est-ce que tomaty raiky any aminay 600 000 tonga aminay any Vavatenina franc ny vidin'ny lavanio kilo raiky aminay 500 000 aiza oaiza Andriamatoa foloa le fampagnitinana taonao tamin'ny vahoaka anay aiza oaiza ary atsika vahoaka koa mafantatra an'izany dikan'izany mitsobadiky raha tia Andriamatoa président le olona mpagnitigny ananjy tsy nany efaka anao izy anao zany le amorigny le io teny nataonay hoe ampitoviky mitovy amin'ny lavanio vidin'ny tomaty raha nanakeo i candidat marakaraha Valmanana nefa ianao ela fa nanagna projet zio keto zany namina Germain ny vidin'ny lavanio aminay moa fa tsy zoigny aminay agnalan-jirofo nefa iany fototra ingagnanay raha va tsy namoa zany lavanio aminay de misatra vidim-piainana mikasiky ny jirofo moa tantaraiky eto nama Germain jirofo 70 000 francs tsy misy ampividy amizao tsy fantatry ny antony
araka ny feo zavatra misy ny olo agnatin'ny fitondrana ihany manao minopole ananjy io fatapoko fatapirenena zany ny olo makaiky ny fitondrana karaha zany ny vidin'ny kafe tsy misy ampividy 2000 francs na 12500 raha misy vidy ny vidin'ny poivre tsisy ampividy any aminay nefa tadidizana magermain raha tsisy ampividy lavany jirofo iany mampalaza aminay hoe zany jirofo agnalanala jirofo zany nefa sahirana nefa nampagnatigny anao hoe anare agnalan-jirofo nefa ny iza ny voalohany faritra ny fidany président république io ianalan-jirofo efa ny teny zahay fitaka azo atsika ty izy moa nivoaka akeo ao izy ny teny le mpanao loka zay hoe le mpanao tekely izy ake io tsy zahay namorogno azy fa izy ke eto zany anovanay antsoavo amitsika voakany agnalan-jirofo mba tonga avasaigna atsika magnologna zavatra mahazo antsika fa zavatra misy ohatra atao vody akondro ihany atsika atao fangalanjanany tonga zao ny mpanao politika zery zalampandenga reo mandenga amitsika analan-jirofo hoe zao ny vidim-bokitra atsika keto zany zahay miteny zahay lazaina hoe miteny anjany na amina germain hoe mampanohitra anare miteny anjany nefa zavatra mary fatapoko fatapirenena fantany kely manoloana zay hoe nyresaky anao te hoe misy ny monopolisation an'lay vidim-bokatra ny fantanina tiako apetraka de hoe ahoana moa ny fomba ilazanao fa misy an'izay zavatra ny anareo ve tena mahita mihitsy hoe olona kaiky ny fitondrana no mandeha manangona ny vokatra any aminareo hoe ary tsisy afaka manao an'izay ny mpandraraha akoatra an'izay fatapoko fatapirenena zany namana germain misy olo akaiky ny fitondrana manao azy satria misy agrément atao formalité fogna atao le agrément fa ny olo agnatin'ny fitondrana foana mahazo azy tsy misy manao exploitation raha tsy ny olo agnatin'ny fitondrana fantanay tsara be fa misy olo akaiky ny fitondrana zay magnodidy ananjy aka fogna zany manao magnanko le vokotra tsy afaka magnanko zany le opérateur madiniky sy ny opéra maventy leky tsy ny olo agnatin'ny fitondrana zay la zay nefa hoe manao zay tianjare atao tsy afaka mazaka concurrence le opérateur miaraka amin'ny fitondrana zay le agnalovany ananjy hoe olo agnatin'ny fitondrana ny manao minopole io vidim-bokatra fa avy aloha malalaka faninana amy tsenam-barotra fa zay tianareo agnanovagna azy fogna no agnatao anazy fa lasa metreka aminay vahoaka madiniky zay le teneniko germain fa olo agnatin'ny fitondrana fatatsika zany fa tsy tongoketo ny anarana fa magnodidiny fitondrana io manao minopole an'io vidim-bokatra io eny arsy hoan'ny tomasina manao on zay resaka fandraharan'zay am'izao fotoana zao satria tomasina ihany keo de isan'ny iangonan'ireo vokatra avy any amin'ny faritra satria tomasina de isan'ny azo lazaina hoe manana faritra sy districta lonaka raha mita amin'ireo districta maro samihafa raha mikasika an'izay fandrarana zay namana germain de atsotra no avaliko anao hatram'izay ny resaka agrément moa ny namako teo dia atomboko am'izay le izy misy opérateur vanilier zay namako tsy tonona anaran'olo eto anisan'ny kirakiranyio lavanino resako eto mbola hitariko any am'le tsy izy zay izy no kirakiran'io ary filoha lefitry ny mpitrandraka lavani hatram'izay teto Madagasikara mba azotsika eritreretina ve fa zany olo zany tamin'ity taony ity tsy nomena agrément tsony ho an'ny lavani fa olona tsy malala an'le lavani no nomena agrément nahititsika tamin'le fivoriany lehibe ny olona mpanao lavani taty Antananarivo vitsy tamin'ireo olona reo no tena olona nanao an'izany fikirakirana vokatra zany tany aloha fa olom-baovao daholo dia verina am'le hoe misy ny monopole ary dia manahirana ny be sy ny maro izy am'izao ary raha manao zavatra dia tsy maintsy mandalo amy ranona ono vao mety zany izy le rano le olona ao akaiky ny fitondrana akaiky ny fitondrana eto moa tsy fotoana andeha hitonona anaran'olona loatra fa fisotomana lakolosy ary filazana fa aza mieritreritra nareo fa homaizina foana ny andro mbola ho avy ny mazava ary ho hita io ary ampafantarina ny rehetra fa am'izao dia mampalahelo fa ireo olona mpitady vola tamina vokatra dia marefo daholo za tsy miteny hoe tena sahirana ny fitetaka amin'ny tany fa marefo satria tsy miodina ny asa tsy mandeha ny asa ary anisan'ny problème atsika am'izao fotoana zao raha miresaka vanille dia
tsy eo tsony le olona tena zadrarata am'le izy dia sahirana mifandefasana lavanila ary misy samantany mihitsy hoe izany mikarakara nyreto lavanila reto de rehefa tsy voateny le anaran'le olona de miahiahy ny mpandrayn'le vokatra ny velany zay ngamba no teneniko makasika an'zay fa miditra tena anatin'ny fahasahiranana mikirakira vokatra ao atapy-tanàna Tomasina satria eo moa ny fikirakirana azy alohan'ny anoranana azy ankoatra n'ireo zay miray petsapetsa amin'ny fitondram-panjakana miazakazaka be ny fotoana irosontsika trano ny adevitra sady mamaraparana ny resaka antsika mahitsy be nga am'ty fantaniko ty hoe raha ny zavanisy teto Madagasikara satria mitodika amin'ny lasa fontsika mba hibadrinantsika ny hoavy tamin'ny taona 20 de efa nananika ny 600 ny arikarena fahobeny ny Madagasikara rehefa nanomboka ny roso tao anatin'izany hoe faleovantena arabary na ara-tsakafo i Madagasikara tamin'izany fotoana zany raha ny fomba fijerinareo taoriny ny taona 7 no makaty manahoana ny fiainan'ny mponina any aminareo zany tao anatin'izay taon'izay sy am'izao fotoana iainantsika zao raha tonga de hoe atao mivantana kokoa le resaka raha atao mivantana dia korosofahana ny fiainan'ny olona tena sahirana taloha moa za mpitenen'le hoe ary nitenenina teto Madagasikara tamin'reo artiste ny teny trongo voaomana raha malagasy fa za zao miteny Germain hoe mitrosa voaomana raha malagasy ary mitrosa tsy hoe alaina androany de alora-pitso fa ny alaina nohanina androany aloha afaka ray volana 2 volana zany hoe miodikodina ao anatin'ny fahasahirana ary ila tsy ho tafavoaka am'izany ny olona ary be de be ny zanak'olona satria raha nona ankibo fiteniny razantsika de vezivezy ny fanahy be de be ny zanak'olona efa tsy makany ampianarana ntsony fa afantoko am'le sakafo na avady kely amin'ny teny frantsay mahazatra azy de efa survie no atao fa tsy migere na manao projection amina zavatra lavidavitra ntsony fa de hoe ny androany ary le androany eritreretina tsy azonao androany miezaka ataonao androany fa izy le lazaiko teo hoe trosaina aloha de mety afaka 2 volana voaloha le izy de dikan'izany lasa miankin-doha ny vahoaka malagasy ary eo indrindra no isaritako ny sain'ny vahoaka tsirairay any tokantrano diso ty tena loatra ny fitondram-panjakana eto amintsika ary ataony ao anatin'ny strategiany hoe aloha hantra ny vahoaka mba hiankin-doha aminy de misarika ny saitsika aho hoe mba mifoaza am'izay tongava saina aza manaiky adalain'olona amina nofy na vetsovetso na fitapitaka ary na ny resepiranena arany milaza mihitsy fa hoe manana don ampanonofy olona ny filoamitsika am'izao fotoana zao de aza mba manaiky ampanofisina tsony ry vahoaka malagasy mijoro ndao ijery hoe ahoana ny tokony atao aza mijery olona aza mijery fiombonana na hoe fivondronan'olona na ao anatina fikambanana ao anatina antoko politika fa jereo ny firenena iaraha manana rehefa mijery an'izay tsika dia ho afaka ny tsakatsakana rehetra marina fa samy manana fomba fijerina zay olona mijoro eny tsika fa ny antso ataoko amintsika eto dia ninonina toko misy anao ninonina fiavianao ninonina didy amanandraikitra iantsoroanao dia avelao any zany sakasakana mety manelanelana atsika zany fa ny fomba ioarana makany amin'ny fanovanana zao zavatra manjoatsika zao no atao ka ny RMDM fantatsika fa rodoben'ny mpanohitra zay mampivondrona ny rehetra mandala ny demokrasia iadivana amin'ny tsy mety eto Madagasikara dia manao antsoavo hoe ndao ry vahoaka malagasy iara iotra iara anao ezaka iaraka ifampitantana ho any amin'ny tsaratsara kokoa ho any ty firenena iaraha manany ty fa tsy ho any tombotsoan'olona ray na roa na olombitsy manaovana azy fa ho antsika vahoaka ary no avy ny vahoaka sy ny taranaka ny tsonjovina
eny ary raha somary saivina kely moa zany ho an'izay tsy de maharaka ny tantara tany loatra de isan'ny paikadina apetraky ny filoha Marc Ravalomanana nandritran'ny fotoana ny tantanan'ny firenena ny resaka fanaovana fifaninanana arabary ho an'ireo tantsaha teto Madagasikara raha tsika tsara ihany koa de izay no isan'ny nahatonga ny hoe nandroso tany amin'ny resaka fahaleovantena ara-sakafo Madagasikara tamin'izay fotoana izay manahoana zay zavatra zay any aminareo vavatenina any hoe taoriny taona 7 manahoana ny fiainan'ny mponina any am'izao raha ny fiainana mponina aminay namana Germain tena marifo ary korosofaha za miteny am'izany tsy mahaty manahy ny teneniko eto filazaina hoe mpanohitra ny fanjakana fitondram-panjakana fampijery satria mba zanaka vahoaka antegna mba zanaka olo sahirana mahita koa antegna zany mba mahita fahasaran'le vahoaka tena nikorosofahana mihitsy ny fiainam-bahoaka aminay agny nanomboka tamin'ny taogna 7 nakaty ino ny antony tamin'ny andremitaotona nindrematoa filoha Marc Ravalomanana jaina misy regny projet regny aminay bako misy regny lemaka iazafo nampiasaina projet maro ary eto moa zany tsy misy fanjakana tsy nagnano tamin'ny iazafo io lemaka io fa nanao be tamin'io andrematoa Marc Ravalomanana nametraka projet famboarana barazy reny nametraka regny projet io maro de maro tagnatin'ny iazafo io ary nanao faninanana arabary tamin'ny taogna nzay mpambolegny bary tamin'ny tao afavatenina io ary namatsy ny agnalanjirofo ilemaka iazafo io raha nizahana am'izao tsy misy fampirisagna regny vahoaka reny alasa kilabao tam'ireny taditsika fa misy reny PSDR PPRR maro samihafa zany projet alefa nizany fanjakana Marc Ravalomanana tamin'ny fotoagna an'izay ary eto zany nama Germain mbola sahanay miloko sahanay midokadoka fa raha tamin'ny fitonana nitirasan'ny filoha Marc Ravalomanana nanomboka 2009 nakataigny raha taminay agnalanjirofo aloha tena hitanay tsapetagna fa zay aloha tsy krizy arabary zany tsy mahaty manahy tenenako am'zany fa azo tsapen-tagnana zany fa am'izao aloha za miteny aminao zany fa hoe ngamba tsy fatanare ty am'reny vohitra zany hoe tsakafoka zanagna raha hoanigny agnany na hoe tsakafoka zany vina ravina jirofo milatsaka ambony tany no indesigna itsimponina de zanavara atoko rapitso tsakafoka mbola tsy fantatra vahoaka zany hoe ino tsakafoka zany ravin-jirofo latsaka fa misy firitaona dia regny noverina indesigna azanavary arapitso akoatrany hoe fagnanovagna mangeraka volamena tena sahira ny vahoaka ny agnalanjirofo am'izao sahira ny vahoaka ny vavatena za miteny am'zany fa zavatra misy tsy hitanjare agnatin'ny fitondrana zany namana Germain fa milaza olo fa hoe tsy marina zany tena mpanohitra zany tena koranky aminah fa hoe krizy manara-penitra ny ao aminay vavateny eny ary marana ny fandarana angambitsika famitinana omena 2 minitra avy nareo manao an'izay famitinana izay ny voaresaka teo moa zany de amafisiko eto mikasika an'ilay gymnase zay ho atao amin'ny stade municipal tsy malaigna n'le gymnase zay ho ataony fitondram-panjakagna ny vahoaka ny Tomasina fa malaigna izy io atao agnatin'ny stade municipal mbola heriko raha ohatra ka stade municipal tsaraigna no tenin'ny fitondram-panjakagna tsy foka zay Tomasina andany zany na ho vita io na tsy vita fa ho atsaraigna ozinjareo de magneky zay fa raha gymnase zany satria nampidirana koa mita agnatin'le fanaovana le gymnase hoe io ne ndraisantsika jeu des îles fa manontany ny fitondram-panjakana hoe le izy ao anatin'ny stade municipal ave vo afaka andraisana jeu des îles la gymnase sara atao ribarika dimy na atao amin'ny lycée technique na atao am'izay tany malalaka azo anaovana azy de tsy afaka andraisana jeu des îles avelao ny lainga marivotototra afaka mandinika ny vahoaka afaka misaina ny vahoaka ka miantso anareo fitondram-panjakana aza anaovana amboletra ny fanaovana ny gymnase eo amin'ny kianja municipal ny Tomasina fa ataovany toerakafa mba isiny maromaritra raisa mare zay am'izao fotoana zao fa ho atomboka atoato ary atao forcé mamorona zao zavatra rehetra zao ny fitondram-panjakana ametrahana an'io fa miteny zay fa ho avy ny vahoaka ary aneo ny hevy ny vahoaka ny raha angatahako aminare fogna de zao mahatantesa vahoaka maneho hevitra fa tsy rehefa aneo hevitra ny vahoaka dia andefasanareo hémorrague na andefasanareo force mba tsy afaha maneho hevitra
fa marary aminazy raha ny tantarany nokosena eto a de manao antsoava mivoaka malagasy tsy vaky volo ndao isika hiaro ny tantara ny faritra misy atsika ndao isika hiaro ny tantara ny tanàna misy atsika mba tsy hosena ary anadonona an'izany any aorina satria reny tantara reny misy zavadalina fonosiny sy misy zavadalina petraka zay tadiaviny sasany hokosehana eto mpamaranina Germain dia misaotra anareo nampiatrano saotra ny vahoaka tsy vaky volo zay manaraka n'izao fandaharana zao ihany koa naharitra ny anao hatramin'ny farany ny rarina dia hiatsara hatrany ny fiainatsika ary ho isy fanovana aingana sy manaraka ny tokony lamina anaovana an'izany eto amintsika mba iarahantsika misitraka sy mifaly ny vokatry ty firenena iarahantsika manana sy manana ny maizy azy ty eny ary teny famaranana ya misaotra betsaka namina Germaina amin'ny teny famaranana eto zany tena manao antsoavo amin'ny vahoakany Agnalanjirofo ny tengo sy indrindra vahoakany Vavategny magnologna zavatra mahazo antsika zao vahoaka mangirifiry zao tsapa zany atsika fa natao kilabotsika Agnalanjirofo provoko tahantendany zany namako ralahaky nabaviky lalagna namboarigna route nationale 5 route nationale mampitohy ny Tamatavy Fenerivo nambela full point erany teo salamina bola taxi brusy ny voligna napetraka profo mitahaka ny tendany tsika tsy tiana atsika agnatin'ny vahoaka Agnalanjirofo nambela tsy nitsitsehy oka atsika mba sambotonga saigny fa tsy agneky ribribeny laingy agnatin'ny fotoram-panjakana zay mampiely zay mampidola zaza tsy davolagna tsy ho trakatra atsika oka sambotonga saina ary eto moa zany manao antsoavo amin'ny arim-potoana fanjakana oka re tompoko zay fanoekevitra ataonay mba milaza fahamarina milaza raha tsy marina azadika fanoeram-panjakana magnanova raha marina nareo dia tsy milaza zay hay magnamarina raha koragnanareo fa eto nareo raha mbola mandaingy aminay vahoaka fa milaza raha tsy fahamarina tsy maintsy mijoro zay fahamarina araka ny teny président RMDM teny tapitra ny fandaharatsika mamerina ny fisaorana anareo ihany koa nanaiky ny fanasana teto amin'ny fandaharana tsara-patsahivina hoanao mpijery an-trano Fandriamatoa Joël Patrick izay filohan'ny RMDM avy eo amin'ny faritany Tomasina no avahintsika teto teo ihany koa Andriamatoa Bezoky Krismana Florida izay fantatry ny maro amin'ny solona anarana hoe Ravalomanana Ely izy moa zany de filoha lefitry ny Distim ao Vavatenina mankasitraka ny teknisianina isaorana ihany koa ianao mpijery mpanaraka ny fandaharana any tokantrano veloma tompoko